fa atao anatin'izay rehetra izay dia ny azakazaka ny toedrara ny azakazaka ny fotoana ho an'ny titaranitra baolina kitra ity satria dia tsy nanaiky izay voka-pifidianana izay ireo filohana ligibaritra vitsivitsy izay nanambara moa izy ireo sy nahatsapa raha ny fanazavany fa dia nisy ny kolikoly avolenta tamin'ity fifidianana ity ary nametraka izay fitoriana izay eny anivon'ny comité de normalisation izay misahana ny commission électorale moa no nametrahany izay fitoriana izay ka dia hoy teo zany ny toyany fa dia tsy nanaiky izay vokatra zay iry zareo avy eo amin'ny ligibaritra vitsivitsy reto. Tsy nanaiky ny vokatry ny latsabato nandritra ny fifidianana izay filohan'ny fédération malagasy ny baolina kitra natao tany Mangilifaty commune Belalanda faritra Tsimondrefana ny 24 aogositra lasa teo ireo filohana ligibaritra miisa 7 araka ny fanazavana ny Mendramatoa Tala Beatrice filohan'ny comité de normalisation taorin'ny fanamarana ny vokatra tsy ofisialy dia nanana 3 andro ireo tsy afapo ametrahana fitoriana eny anivon'ny commission de recours électoral eo anivon'ny FMF. Izay nataontsika taty Faty Juliara ary natrehan'ny FIFA natrehan'ny CAF zany rehetra izany ka dia hoy zay hoe zay no tanjona nametrahana anay teo dia normaliser anatsara ametraka an'izay lamina tokony apetraka nitantana ny io trano be ny baolina kitra io izay ny toy ny tantara hoy izy ianao dia miandro moa tsika satria zay moa ny zavatra efa napetraka niaraka tamin'ny président ny ligue ny hoe manana 3 andro anaovana fampiakarana zay ireo tsy lany zany raha ohatra ka tsy afapoa dia manana 10 andro ny commission électorale zany anao ny amoakan'izay vokatra izay ka amin'ny voalohany volana septembre zany no farana izay rehetra izay. Ny faharoa tiako tenena ihany koa dia ny fisaorana mitafotafo an'ireo président ny ligue rehetra nametraka ny fitokisana taminay sy koa nanao ny fifidianana taditsi-poa tanatin'izay fomadio ary tanatin'ny mangarahara tanteraka izay zava-dehibe zay ary farana ozy ianao dia ny farany dia tsy maintsy anomana ny passation izahay satria dia ho pasena amin'ny filoha vaovao zany rehefa tsy misy miroa ny antota taratasy rehetra zay operan-tananay indrindra ihany koa ny fédération malagasy ny baolina kitra. Ny FIFA moa dia efa enitsika nolazainy teo hoe anao février izy ary ato izy rehefa tapitra zay délai zay vita ny passation dia anafatra ny président ny fédération vaovao azahoana mametraka aingana iza teo ireo projet maro be tiany FIFA ho financena antsika aty Madagasikara ka mino sy matoky izahay fa manana traikefa amin'izany ny président vaovao mba ametraka an'izay fotodrafitrasa maro eran'ny faritra izay anatsarana ny baolina kitra malagasy. Fantatra fa ny 24 aogositra 2024 teo ihany dia nametraka fitoriana teo anivon'io rafitra io ireo filohana ligibaritra miisa 7 tamin'ny alalan'ny mpisolo vavazy ireo. Votoaton'ny fitoriana dia ny fatsapahan'izy ireo fa nisy ny kolikoly avolenta nandritra ny fifidianana iny. Raha tsy ivona ny zava-nisy tany Mangilifaty nandritra ny fifidianana dia tsy nisy nahazo ny Antsasamanila ny tamin'ny vato 20 ireo kandida ary zaka Rabekota Raoul nahazo vato 7 teo amin'ny fidinana voalohany, vato 7 ho an'Andriamatoa Hery Somaromaka ary vato 9 ho an'Andriamatoa Nepatreky Rakotomamonjy. Samy tsy nahazo vato kosa Andriamatoa Dodandriamasasoa sy Andriamatoa Abdillah Mohamad. Rehefa tsy nisy ny nahazo io Antsasamanila io dia tsy maintsy nisona ny fidinana faharoa ka Andriamatoa Hery Somaromaka sy Andriamatoa Arzaka Rabekota Raoul no niatrika izany. Vato 15 no azo ny kandida Arzaka Rabekota Raoul raha 7 ho an'Andriamatoa Hery Somaromaka. Ny vato 9 azo n'Andriamatoa Nepatreky Rakotomamonjy teo amin'ny fidinana voalohany. Araka izany dia nanampy ny vato azo n'Andriamatoa Arzaka Rabekota Raoul ka nalany azy filohan'ny FMF izay nazahoany vato 15. Nanomboka teo dia nametraka ny ihany ireo filohana ligibaritra ka izony afara tamin'ny fametrahana fitoriana izao. Araka ny lalana ihany dia androany voalohany volana septambra 2024 no tokony amoaka ny vokatra ofisialy ny comité de normalisation. Eo am-pandinihana ity raharaha ity kosa ry zareo. Hatreto aloha dia mbola tsy nahazo vaovao ny eo anivon'ny comité de normalisation ny amin'izay fotoana tokony amoahana izay vokatra ofisialy eo amin'ity fifidianana ity.